Valy miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao sabata maraina fa 20 volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny an'izao andro mahafinaritra izao ihany koa ameny tombontsoa lehibe ianao mbola manana ny fofinaina mahavelona izay avy aminy ao aminao. Raiso izany zavatsoa satria zavatsoa zavatsarobidy tokoa ka ny tontolo andro izay ananantsika anio dia mba tsy hovery ny fotoana fa ahafahanao mba ho iray amin'ilay mpahary anao ihany koa. Alohan'ny deratsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny hery izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny fitantananao. Misaotra ihany koa ianao manaiky iaino ny fitarainana isan'andro eto. Ary misaotra rao fa mamaha ny fatorana sy ny olana rehetra misy amin'ny fiainanay ianao. Misaotra ihany koa nananay ny rahalahy sy ny anabavy izay miaino izao fandarana izao. Fantatrao manokana ny aminy ary iasan'ny fanahinao manokana ihany koa izy manaraka ny teninao any amin'ny toerana rehetra misy azy. Misy ny ao anatin'ny fahasairanana ankehitriny, misy ihany koa ny mahatsiaro tena ho irery tokana kanefa ianao izay tompon'ny hery rehetra dia hanafitra ny fahasoavanao aminy mandrakariva. Andray ny toromarika avy aminao izahay dia aoka ianao akasika ny fona tsirairay avy aminaran'i Jesosy, amen. Fa teny mofinainantsika androany dia manao hoe manandratra avy ny faneva. Alaina amin'ny Isaia 2:20 manao hoe mivoa mivavahady, amboary ny lalana alehan'ny olona, asandrato avy ny lalambe, esory ny vato eny aminy, manangana faneva ho tazan'ny firenena, amen. Sy ireo foto-kevitra lehibe ny fahamarinana sy ny adidy izay tokony hitondra ny fiainantsika ihany no aseho an'ny tenin'Andriamanitra, fa hitao ihany koa ny fampiherezana antsika, ny tantaran'ireo olona maro nampiasa an'izany foto-kevitra izany teo amin'ny fiainany. Ankoatran'ilay modely tokana sady tonga lafatra dia tsy misy olona voatantara ao amin'ireo takelan'ny soratra masina ka azo ampitahaina amin'ny Daniela mpaminany. Na teo anatrehana avokoa azy ireo zava-manitona rehetra teo an-dapan'ny mpanjaka nandritra ny fahatanorany dia tonga lehilahy mahatoky sy feno fanoloran-tena an'Andriamanitra izy. Nanjohy azy mandrakariva ny fakapana mahery vaika ny Satana kanefa tsy mba niozongozona ny toetrany. Nijoro tsara izy teo amin'izay mety ho nalavo ny maro ary engany ho velona ao am-pony voakan'Andriamanitra ankehitriny finoana sy fahatokiana ny fanoloran-tenan'ny Daniela mpaminany io. Amin'izao andro izao indrindra no tena ilaina an'ireo lafy toetra mendrika ireo ary raha dinihina indray ny voasoratra momba an'ireo izay niasa sy niara-pahoriana noho ny anaran'i Jesosy dia tsy misy anarana mirapiratra madio tahaka ny anaran'i Paoly izay apôstôlin'ny jentilisa. Ny fitiavan'i Jesosy manamirapiratra tao am-pona no nahatonga azy nanadiny ny tenany mihitsy azy ary tena nanana fandavan-tena lehibe. Efa hita n'ilay Kristy natsangana tamin'ny maty, voasokotra tao amin'ny fanahiny ny sarin'ny mpamonjy ka namirapiratra teo amin'ny fiainany. Tamin'ny finoana sy ny herim-po ary fahavononana tsy resin'ny loza na ny azo teo anatrehan'ny sakatsakana no nandehanany tety toerana be dehibe mihitsy mba hampahalalana ny azo fijaliana. Mampiatra ny foto-kevitry ny finoana tahaka an'izany koa ve ianao ary ireo izay mitonona ho mpanaradian'i Kristy? Aiza ireo fanandramana lalina sy velona ary masina izay nahazatra ny olon'Andriamanitra sy ny tantara azy? Moa ve nampidina ny fanevan'ny fivavahan'ny kristianina izany? Ny valiteny dia tsia. Mbola mitoetra eo amin'izay nametrahan'Andriamanitra azy ihany izany. Namoy ny zavadrehetra ho an'i Kristy ireo olo-masina fahizay ary nandala ny toe-tsainy ary nanaraka ny ohatra izay nasehony. Ary tsy lasaka izany ihany koa zavatra takiana ankehitriny, zavatra andrasan'ny Tompo amintsika dia izao hoe vonona ve isika hitondra ny teniny eo amin'ny hafa ary aoka isika hanana toe-panahy sy fanandramana mandrakariva miha-mandroso amin'i Kristy
ka hiteny tahaka ny apôstôly manao hoe tsy izao ntsony ny velona fa i Kristy ny velona ato anatiko. Amen. Ry tompo tianay io, mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany, misaotra anao ihany koa ny amin'ny fitantananao anay, ary mangataka aminao izay amin'ity anio ity mba ambolenao anatinay ireo foto-kevitry ny fahamarinana ireo, ka ahafahanay manao zavatra tsara kokoa hatrany, ary hitombo finoana aminao, hitombo fahasahiana, tsy salasalana atahotra izahay, ka ho apôstôlinao mahatoky any amin'ny toerana rehetra izay ampandefasinao anay. Tompo, io manokana ihany koa ireo namanay rehetra izay fa tsy hitany tsy re, efa nialan-daharana mihitsy aza any amin'ny fanarananao. Mangataka aminao izahay mba andefa ny fanahinao masina eny amin'izy ireny, hampahatsiaro indrindra ny fitiavanao azy, ary ihany koa efa tombotra ny fotoana izay iverenana any amin'ny raony lanitra ka tokony efa ho voaomana any amin'izany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.